Falita foana amintsika fiangonana indray amin'ity maraina ity izay arahantsika amin'ny fandiniana soratra masina. Arak'izany dia ny salamo fa 9:100 andininy fa 7:30 hatramin'ny fa 4:70 no vakitsika ho fiderana. Salamo fa 9:100 ny andininy fa 7:30 hatramin'ny fa 4:70 mitsangana riavana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: marina ianao Jehovah o ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teny vavolombelonao. Efa maritra aina ny fahasarom-piaroko satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voazatoetra memy ny teninao ka dia tiany ny mpanomponao. Kely aho ka natao tsinotsinona nefa tsy adonoko ny didinao. Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny lalanao. Fahoriana sy fahaterenana nahazo ahy, ny didinao no firavoravoko. Ny fahamarinana ny teny vavolombelonao dia mandrakizay, ampianaro aho mba ho velona. Amen. Hivavaka isika. Indray toy izay ry Andriamanitra rainay no ny fitiavanao dia tonga eto an-tranonao indray. Ary raha tonga eto dia mifanena amin'ny fahamasinanao, manatrika ny tavanao feno famirapiratana ary mahita ny voninahitrao. Anoloanan'izany koa no miariary aminay ny mahampanotanay, koa mangataka izahay ny mamangina ao anay amin'ny famindrampo ka hanolorana ao anay famelan-keloka ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia tonoiny aminay tsiraray avy ny teny hoe fiadanako no omeko anareo. Irao ary ny fanahy masina ho ao am-ponay ary asa aminay sy asa eto amin'ity toerana ity, hahatakarana indray ny sitraponao ao amin'ny soratra masina. Hanome anay fifantohana sy fahavitriana ao anatin'izao fiarahamandinika ny soratra masina izao. Dia mihaino ary mamalia ny vavakay Tompo, fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Asan'ny apôstôly toko 4:40 ny andininy fa 9:20 hatramin'ny 20 farany. Asan'ny apôstôly toko 4:40 ny andininy fa 9:20 hatramin'ny 20. Dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium, izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly. Dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho ny nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna, ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nakany Listra sy Iconioma ary Antiokia indray izy. Ary nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nanantra azy haharitra amin'ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fahanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry no olona teo amin'ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifadianina ka dia nanolotra azy ho an'ny Tompo izay efa ninony. Ary efa nandeha namaky an'i Pisty izy dia tonga tamin'ny Pamfilia, ary no efa nitory teny tany Berka izy dia nidina nankany Atalia. Dia niondrana sambo niala teo izy hankany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary efa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny momba azy sy ny namohany varavaram-ponoana ho an'ny jentilisa, dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masino manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Iondrika amin'ny manoloana ny soratra masina izahay ry Tompo, ary manaiky fa ianao ilay tompony teny
no any mahafantatra ny hevitra finosin'ny teny ambaranao. Koa dia mitalao ny asan'ny fanainao masina tokoa izahay mba hamarino eto ny fanatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao ary ny filazanao fa ny fanahy masina no hampianatra anay ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 hatramin'ny 9 farany. Eo ambany ny taona nanoratana dia 7 taonan'i Kristy. No heverina ho nosoratana tao Roma ity boky ity. Manodidina ny 70 taonan'i Kristy no nanoratana ny boky ny asan'ny apôstôly ary tokony ho tao Roma no nanoratana ny boky. Mandroso sika amin'ny fandraisana anjarantsika tsiraray avy ny amin'ny fahafantarantsika ny boky ny asan'ny apôstôly ao ary. Lioka ny nanoratra azy, hitantsika izany amin'ny fanambaranany ao amin'ny toko voalohany. Ry Teofilo ilay boky voalohany nosoratako taminao. Lioka ny manoratra satria nosoratany araky ny ambarany eo amin'ny toko voalohany. Teofilo ny nanoratana. Teofilo moa inona ny dikany hoe Teofilo? Inona ny dikany Teofilo? Teo ilay tian'Andriamanitra. Dia inona koa ny fantatsika momba ny asan'ny apôstôly? 20 ny toko ao anatiny. Io moa izany toko miara-miteny daholo tsika raha voafia. Avao manomboka amin'ny fandiniana satria iny ny mora indrindra. Inona koa? Izay ny andininy manaitra anao ao. Andininy 12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azotsika famonjena. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ny andininy 9. Mbola misy toena fa tsy hoe mahazo hery fotsiny dia mahery hatrany ohatrany. Azo hery ianareo dia manina rehefa mahazo hery? Dia maninona? Ho vavolombeloko mba aza tonoina iny. Tsy hoe mahazo hery fotsiny tsika ato Jerosalema dia ato dia mahery hatrano ato fa vavolombelona dia hoe mba atao tsenjery aiza ny manomboka? Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Aza tapahanao ilay soratra fa sao dia tonga amin'ny mahery hatrano eto. Fa ato aloha dia Jodia, dia Samaria, dia farany tany. Tao indray ary inona koa mbola misy andininy hafa ve azontsika tononona? Minoany Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao sy ankonanao aiza misy an'izay? Aleo ilay mba niteniny mba milaza an'ilay adresa. 631 amarintsika izany. 1631 amariny izany dia mba ho tadidiana. Sao dia very ny ankonana. Minoany Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Inona koa? Ny tantarany nandraisana ny fanahy masina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Ny nahafatesany Stefana ao amin'ny asan'ny apôstôly ahoana tsara? Nahafatesany Stefana martyra fitantarana nahafatesany indrindra ny 7:59-60.
aizandray misy an'izany niovan'ny Saolo Paoly niovan'ny Saoly ho kristianina mbola resahantsika izay rehefa avy eo fa ny sasany hoe Saoly lasa Paoly io fa tsy izany niovan'ny Saoly ho kristianina na koa efa nahazo ve ny any ambony efa nisy nanatra taratasy ve ny mpitendry mbola tsisy afany dia inona koa ny 10 misionera nataon'i Paolo ho resahantsika izany rehefa avy eo dian'i Petera tena malaza moa dia ny 10 misionera nataon'i Paoly inona koa mbola misy hafa ve tapitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny tsirairay ny niorena ny fiangonana voalohany inona koa tantarany Cornelio na nin'ny Cornelio ho an'ny jentilisa koa ny famonjena izy tantaran'le lamba avy any an-danitra izay efa madio dia ano tapitra dia faralatsika ny fandraisan-jara iny fa misaotra antsika miezaka handray anjara tokoa efa mitombo ny fandraisan-jarantsika amin'ny manaraka izay tsy mpiteny indray zao no miteny isa 2 3 4 zao ny hitako tsy mpiteny mihitsy ato rehefa raha mandinika soratra masina 10 mba miomana hiteny amin'ny manaraka ndao ary na izany azy sao dia hoe mialokaloka amin'izany indray reto mpiteny reto dia tsisy teny eo amin'ny manaraka ndao ary sika ny fanampiny izay hojerentsika dia ny 10 misionera nataon'i Paoly misy firy ny 10 misionera nataon'i Paoly 3 dia afaka milaza avy nareo hatretikatreto izao ny diany voalohany sarotra be ndao ary ampinisika iza ny manana ny baiboly edisiona 13 engeza be mifono mangamanga le lazaiko anareo hoe ny saritany iny tena manan-karena manampy atsika iza ny manana iny fa ny anaty efa vita reliure miaraka amin'ny firana ny anahy ny baiboly rehetrarehetra be dia be moa ny baiboliko fanomezana dia averiko finosiny fa ity izy ity dia hitanareo ao amin'ity dika teny ity izy dia efatra ny 10 misioneran'i Paoly izay ny farana tao Roma fa raha ohatra ka atambatra dia ny fanjiniany maro dia 3 ny 10 misionera izany hoe amin'ity saritany ity izy dia mitambatra ny asan'ny apôstôly 18 à 28 mora tadidy izany io ny 10 misionera fahatelo 18 à 28 izy makany Roma makany dia alefako aminareo ty baiboly ty alefa somary aingakaingana fomba hijerentsika azy eo amin'ny sisiny indrindra akavia misy an'ilay soratra sy fanolorana dia ny toko misy ny 10 misionera nataon'i Paoly ny saritany dia hitantsika eo ny marika ny miloko volontany dia ny dia voalohany miainga ao Antiokia miverina ao Antiokia ny dia faharoa dia mangamanga ny dia fahatelo dia maitsomaitso dia ny farany menamena fa raha ohatra izany ka iombonantsika ny ankamaroan'ny mpandinika dia ny maitso sy ny mena mitambatra dia alefako any aminareo dia dinio vetivety
raha ohatra nareo afaka makasary amin'ny telefona dia lavisary dinionge 4 kilometatra ny 10 missionnaire nataon'ny Paoly mba ataovy entimody zay raha ohatra nareo ka manana telefona raha tsy manana ity baiboly ity dia jereo ny lalana nataon'ny Paoly zay tsy mora fa sady ranomasina ny tanety mbola tsisy fiaramanidina ka hoe raha tsy lalana makany andrefana dia ndeha hanao fiaramanidina fa namakivaky ranomasina izy ho an'ny dia farany moa dia jereo tsara fa ranomasina ny ankamaroany io izy rehefa nentina hampatorana ho an'ny Roma. Bebe Claire manana an'ilay baiboly dia ity ary ilay izy efa nasiako tohana ilay ao amin'ilay pejy dia alefaso vetivety azonareo alaina sary raha tsy manana ny baiboly iny ianareo. Izy iny moa dia mavesabesatra be ihany dia indrindray raha mbola misy koa ny maivamaivana dia izay no entin'ny olona mivavaka fa iny ilay izy dia hojerentsika vetivety ary izay diany dia missionnaire ny Paoly izay tahoarisika. Amaritra aloha isika ny toko milaza ny dian'ny Paoly manomboka eo amin'ny toko 17 hatramin'ny toko 19 dia mitantara ny dia missionnaire nataon'ny Paoly. Tononona ny dia voalohany asan'ny apôstôly 13 hatramin'ny 14, ny dia faharoa 15 36 hatramin'ny 18 22. Anelanelao zany dia misy fitantarana hafa. Ny asa 18 23 hatramin'ny 21 kosa ny dia fahatelo. Ny 27 à 28 ny dia fahaefatra. Anelanelany eny zany dia misy fitantarana hafa raha tosika ka mijery ny baiboly eo ambany masontsika. Le tena asa fitoriana nataon'ny Paoly apôstôly misy fitantarana ny samborana azy any hoe voasambotra izy dia nitsoka kely teo aloha dia nanohy indray fa le tena lalana be nandianana amin'ny toerana anankiray izy dia voasambotra dia tafajanona tao rehefa avy eo izy manohy indray. Dia ndao ary jerentsika ilay saritany makaiza ny dia voalohany io ilay ianarantsika androany io avy ao Antiokia dia jereo ilay tondrozotra avy ao Antiokia dia mandeha izy dia misy somary miverina kely eo dia zay vao tena avy any Derbe sa Derbe miverina any Antiokia. Ny dia faharoa mbola tsy nandalo. Ny dia faharoa avaiza izy dia nakaiza. Dia faharoa zany zao ilay misoratra inona ny tena lokony ao mangamanga. Mangamanga dia arao ary ilay lalana mangamanga miangeza dia tonga izy miodikodina eo izy miainga taisa izy aiza ny aingany tena lavitra ezaka ilay dia faharoa hitanareo sady lavitra ezaka ny dia faharoa no misy miverimberina ohatry ny naketsikely izy aloha dia lasa taria dia niverina teo. Zay ny lalany. Dia fahatelo ary maitsomaitso sarotra jerena mifanosonosona
fa jereo hoe ny faran'ilay maitsomaitso tamin'ny diany fahatelo izy zany niverina anakaiza fa nosinosinao ny diany faharoa sy fahatelo a hitatsika ve dia raha indray ny diany faefatra iny ilay mamakivaky ranomasina entina patorana izy ho any aninona ho any Roma. Hitanareo a ny ainga taiza izy ny ainga ao Jerosalema ny tondrozotra mena dia makany Foiniky dia ny mamakivaky ranomasina an'izay manaraka sisy tany a dia mandeha dia mandeha dia mandeha dia tonga any Roma. Raha ianao angamba ny Paoly dia oka zaika lavitrezaka be izy zany dia jereo amin'izay ary ilay valandotra ery ambany ery échelle ny dikan'izany aminareo miteny frantsay jereo fa ny ray centimetatra dia 100 kilometatra dia afaro amin'izay 4 kilometatra ny vitan'ny Paoly tamin'ny 10 missionnaire nataony 4 kilometatra analinaliny a hitanareo ve ilay échelle eo ambany akavia zany ve nidikan'io échelle io sao dia za kosa ny tsy mahay mamaky fa te hanitatra kilometatra no ambaran'ny 100 azonareo ve ohatra ka hatramin'ny 100 a le échelle eo a valandotra ho a amin'ny teny malagasy dia ray kilometatra ny ambaran'io fa tsy hoe kory hoe metatra dia raha mba mahavatra resika dia omeo mivaly teny mba hampaherezana ny mpitoro filazantsara hoe ny dian'ny Paoly dia 4 kilometatra 4 kilometatra ny vitany teo amin'ny fitorianany filazantsara fotsiny ve dia voalohany efa mihoatra ny 3 alina ny dia faharoa mbola afirieniny zany jereo la fidikidinany ny dia fahatelo dia mbola ohatr'izay koa ary ny tanjon'ny Paoly dia hoe tsy maintsy tonga ny Roma mitory teny ho an'ny mpitondra fanjakana dia inona ny farany ny tory teny tsy nisy fanakajakana n'izay ny afaran'ny asan'ny apôstôly toko 7 tena vaovao mahafary io moa zany diniantsika rehefa mandinika ny soratra masina tsika dia mahafantatra mihitsy ohatra zany ho an'ny asan'ny apôstôly sy ny fisakanana ny tompon'ny teny farany fa ny famelana malalaka itsika koa manao hoe tsy ny aizina ny tompon'ny teny farany fa ny mazava aizina aloha vao mazava ao amin'ny Genesis tsy ny fahoriana ny tompon'ny teny farany fa ny fiadanana tsy ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany fa ny fiainana dia izay hoe fisakatsakanana ny asan'ny apôstôly saika mibahanao fa ny teny farany dia hoe tsy nisy fisakanana rehefa mamaky baiboly koa isika dia mba mahavara hoe inona ny fiandohan'ny soratra masina tao amin'ny boky io dia inona ny fiafarany ohatra ny jaona voalohany zao dia inona ny fiafarany arovy zay dia efa adiny sadiny vao tamin'ny talata arovy ny tenanareo amin'ny sampy dia takizay ohatra zany sika mba hoe te karokaroka kely resaka saritany dia ato hoe fa misy koa tena saritany dadasika be le atao hoe atlasy biblika azontsika vidiana any amin'ny mampiely baiboly any amin'ireo a toerana fivarotana boky-pivavahana kristianina dia manan-karena amin'ny atsipiriany mihitsy
mahavatritsika dia tsara mihitsy ny mandinika baiboly miaraka amin'ny saritany tena mahita zavatra vaovao sika zay ilay hoe mandinika soratra masina fa tsy vakiana fotsiny Iconium, Derbe, Antiokia fa aiza ho aiza ao amin'ny saritany io ary ilay Damaskus voalaza ao amin'ny toko 7 jereo hoe nanomboka ny diany Paoly apôstôly tao Antiokia fa aiza ho aiza ao amin'ny saritany Damaskus. Raha mijery sika dia somary midina io ny Antiokia nanomboan'ny dia misionerany fa somary midina dia mety tsy nanana kely dia ao Damaskus. Soratra mangamanga izy raha amin'ity baiboly 2013 ity. Tao izany ny ovafo fa teo Antiokia nanomboany ny dia misionera nataony. Tsy hoe mbola tsy nitory filazantsara izy talohan'io fa hitantsika eo ny fizarana amin'ity boky ity. Tsy hoe tsy nitory filazantsara efa nitory izy fa tsy mbola tafiditra tao anatin'ilay dia misionera. Dia izay ary nidirantsika amin'ny drafitry ny boky. Drafitry ny boky. Ny drafitry ny boky eto dia atolotra antsika araka ny fijoroan'ny apôstôly vavolombelona tamin'ireo toerana samihafa. Araka ny toko voalohany andininy 15 dia ny hoe ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny faran'ny tany. Ko rehefa mamaky sika ny boky ny asan'ny apôstôly miainga amin'io toko voalohany andininy 15 io dia azo zaraina telo mazava tsara ny boky ny asan'ny apôstôly. Ny fitoriana filazantsara tao Jerosalema nataon'ny apôstôly notarian'ny Petera. Zay angamba ny tiany namatsika ho tenena teo ny dian'ny Petera. Fitoriana ny filazantsara nataon'ny apôstôly notarian'ny Petera ny toko voalohany hatramin'ny toko 7. Antsika dekona sy lola dia tokony ho fantatsika tadidy tsara no hoe ao amin'ny asan'ny apôstôly koa no ny fidianana ny dekona voalohany. Nanendrena dekona voalohany. Ny toko 19 hatramin'ny toko 20 ny fizarana faharoa zay mitantara ny fitoriana ny filazantsara na ny fijoroana vavolombelona tao Jodia sy Samaria ary ny tanàna manodidina. Tena ilay ho an'ny zanak'Israely fa tany moa efa nijentilisa-nonona koa. Io ary dia ny farombonany ry Petera sy ny apôstôly namany ary Saoly. Jereo tsara hoe Saoly ny tononoko fa mbola tsy manonona Paoly a. Ny 13-28 dia ny fitoriana filazantsara fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly na notarian'ny Paoly sy ny namany araka ny voalaza teo tamin'ny dia misionera izay nataony 13-28 faran'ny tany Jerosalema, Jodia, Samaria ary faran'ny tany. Mario fa hatreo amin'ilay asa natao tany Samaria notonona hoe Saoly i Paoly. Fa rehefa nanomboka izy ny dia misionerany ao amin'ny soratra masina dia nitononona amin'izay izy hoe Paoly. Jereo amin'ny toko 17 ny amin'izay. Ao amin'ny toko 17 ny andininy 7 anomboka eo ny filazana ny momba azy hoe Paoly. Fanonona ny anarany hoe Paoly fa tsy Saoly intsony. Fa Saoly kosa izay atao hoe koa Paoly feno ny fanahy masina dia nibanjina azy. Nahoana moa? Voalaza teo fa ny talohan'ny toko 17 dia ny faharombona ny Saoly sy ny apôstôly notarian'ny Petera. Mbola tao amin'ny faritry ny Jiosy zany. Mbola tao amin'ny faritry ny Jiosy zany. Ny anarana tao hoe ny anarana hoe Saoly efa nambara tamintsika angamba raha tsy diso dia anaran'ny Paoly amma olo-pirenena Hebreo azy. Anarana Hebreo ohatran'ny hoe Saoly mpanjaka. Fa ny anarana hoe Paoly kosa
dia anarana ama olo-pirenena romanina azy izany hoe manana zo-pirenena anankiroa i Paoly ka ny anarana hebreo izay sitrahany zo-pirenena hebreo dia Saoly, ny anarana romanina mariky ny fisitrahany ny zo-pirenena na ny fitondrany ny zo-pirenena romanina dia Paoly. Koa satria nandeha tany amin'ny jentilisa izy nanomboka eo amin'ny 10 misionerany dia ilay anarana mahajentilisa romanina azy no nanonana azy. Azonareo amin'izay mba tsy isany teny zany nareo hoe Saoly niova ho Paoly fa Saoly ihany ny Paoly fa ny fiovana dia fiovana ho kristianina. Tsy hoe rehefa niova ho kristianina izy dia lasa nitononona Paoly fa anarana anankiroa no ny zo-pirenena nananany no hoe Saoly sy no hoe Paoly. Hebreo izy ary manana ny zo-pirenena romanina. Izay. Rehefa nakany amin'ny jentilisa izy zany dia tsy anarana hebreo intsony no nentiny fa anarana romanina, anarana jentilisa Paoly. Indray ny tsika manao hoe any am-piasana dia manonona hoe miaro soa fa ny amin'ny fianakaviana dia manonona hoe tsy teneniko azonareo ve dia ohatran'izay amin'le namana anankiray izay tsy tadidiko izy anarana tena mahazatra ny fianakaviana momba azy dia nitady io ny namany mpiara-mianatra hoe ao ve ianona tsisy an'izany ato satria efa zatra le anara ka raha any amin'ny hebreo zany sika miteniteny hoe Paoly tsy fantany zany fa i Saoly ny alalany amin'ny Paoly. Raha any amin'ny jentilisa sika ohatry ny aty amintsika miteny hoe Saoly dia Paoly no manavanana antsika fa tsy Saoly. Araka ny filazany epistily nosoratany Saoly hoe Saoly izy ary ty lazainy reto fa manoratra indray fa amin'ny anarany hebreo zany. Dia ary sika andeha angakaingana kely sika fa ohatran'ny valapatra teo amin'iny momba ny boky iny. Ny texte araka izany dia hitantsika fa ao anatin'ny 10 misionera voalohany nataony Paoly. Ahitsika kely fa ny farana tao Antiokia fa tsy Derbe azafady. Avy any Derbe izy niodina indray dia niverina any Antiokia. Tao anatin'ny 10 misionera voalohany nataony Paoly ny texte eo ambany mazontsika. Mamarana indrindra ny 10 misionera voalohany nataony Paoly. Ireto ary ny hevitra manandanja. Voalohany, tsy mahasakana ny fijoroana vavolombelona ny fanenjehana na ny fijaliana ateraky ny fanenjehana. Ao amin'ny 7 hatramin'ny 120 dia misy filazana hoe toram-bato Paoly dia neveriny mpitoram-bato fa maty dia nalefa ny tany ivelan'ny tanàna rehefa nitangorina ny mpianatra Paoly. Zany hoe sary natao izy ohatra nijery accident zany zao le mpianatra dia sary natao izy dia nitsangana izy dia lasa indray fa tsy hoe ndeha hiafina fa aleo avotana ny aina tsy ananapiry dia lasa indray izy nanohy ny diany. Tanareo tsy mahasakana velively ny fijoroantsika ho vavolombelona ny fanenjehana na ny fijaliana ateraky ny fijoroantsika amin'ny fitoriana ny filazantsara ndao ihany. Ianao mbola tsy nitoram-bato fa zay vavan'olona fotsiny eny dia fa toram-bava angamba fa tsy nitoram-bato dia fa za tsy hanao tsony, tsy hanao tsony amin'iny ndao foana. Inona koa? Miasa amin'ny fahasoavany ho famonjena ny mpanompony Andriamanitra. Tena mahagaga ny hoe ny mpitoram-bato dia nieritreritra nomen'Andriamanitra saina hoe maty io. Alefaso ary amin'izay ka anjo izy kay tsy maty. Zay ilay fahasoavan'Andriamanitra.
tsy filaza moa ny hoe izako moa mahita raha natsangany Jesosy tamin'ny maty izy fa tsy filaza zany fa zay le hoe ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny fahoriana izay aretantsika dia tena tsy takatra ny saintsika mihitsy. Everiny olona tsy hoe avitinina tsony raha izay fanenjehana natao azy zay fa io ianao mbola mijoro ihany. Sy mpanompon'Andriamanitra ohatra hoe tena enjehan'ny olona mafy izy za tsy hivavaka ao tsony ka fa tsy zany ny tokony ho fiainantsika eo ihany ianao mijoro satria misy fahasoavan'Andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy hampijoro anao tena hoe raiso ny fahasoavan'Andriamanitra mba hahafahanao mijoro amin'ny fahaveloman'ny finoana ao anatinao. Ny hevitra fahatelo azo raisina avy amin'izao texte zao dia ny hoe matoky ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena hoe matoky izao fitondran'Andriamanitra izao fa na dia miaritra fahoriana sika dia misy tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Tena misy ny fanjakan'Andriamanitra dia matoky ny fitondran'Andriamanitra fa mitondra antsika hiditra amin'izany fanjakana izany izy. Ny fahefatra dia milaza izao soratra masina izao eo amin'ny 7:20 sy 4:20 fa tsy andraikitry olona vitsivitsy na andraikitry ny apôstôly ihany ny fitariana sy ny fitantanana ny asan'Andriamanitra fa andraikitry ny fiangonana manontolo na anendry loholona izy. Io moa zany raha amintsika fiangonana protestanta réformé dia le hoe presbyteriana synodaly. Tsy injanona teo amin'ny mpitondra fivavahana ry apôstôly ihany ny fikarakarana sy ny fitoriana ny filazantsara fa niarahany ny farimbona tamin'ny laïque nanendry loholona izy. Ny fahadimy eo amin'ny 7:20 sy 9:20 dia ahafahantsika milaza fa ny fiangonana kristianina dia marian'ny fiainana misy fiombonana sy fifampizarana. Ny fiangonana kristianina dia miaina ao anatin'ny fiombonana sy ny fifampizarana. Partage zany ny ilazanan'io. Tsy nyvakiako tsony moa ilay andin-tsoratra masina dia manaraka ensika. Ao amin'ny 9:20 izao ilay misy an'ilay hoe dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Fiarahamoniny fiangonana ny samy zanak'Andriamanitra. Ny fahaenina ny tenin'Andriamanitra toriana sy ampianarina ny fototry ny finoana. Eo amin'ny 9:20 sy 2:20 mbola foto-kevitsika protestanta koa io. Rehefa aniarina teo amin'ilay toerana ny heverana azy ho maty, i Paoly dia nanohy nitory sy nampianatra ary ny teny fampiorenana finoana mba haretana hatramin'ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra toriana sy ampianarina ny fototra iorenana ny finoantsika. Ary ny farany efa voalaza namantsika teo hita tokoa ny foto-kevitra manao hoe ho an'ny rehetra ny famonjena. Eo amin'ny 7:20 rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny inombany azy ary namohany varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Ho an'ny rehetra ny famonjena. Tokana ny mpamonjy dia Jesosy Kristy fa ny famonjena dia ho an'ny rehetra. Ahoana ary ny fampiarana? Fampiarana arak'izany dia ny hoe aoka vonona hanohiatrany ny fitoriana sy ny fijoroana vavolombelona isika na misy fahoriana mafy azy. Mivonoana ninona itony ny raha 7:20 nataontsika ny alarobia teo, ninona hitranga dia ndao ihany miorena ary miasa.
aoka ho fantatsika fa tsy takatry ny saina ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy sy miaro antsika ao anatin'ny fahoriana. Matoy isika mbola mahajoro ao anatin'ny fanenjehana sy ny fahoriana noho ny filazantsara, matoy isika mbola mahatsiaro fa tojo ny famonjen'Andriamanitra dia tsy hoe ny fiazakazahanao fa tena fahasoavan'Andriamanitra. Namonjy anao anatin'ny fahorian'Andriamanitra, mampijoro anao ao anatin'ny fanenjehan'Andriamanitra. Asany fahasoavana tsy takatry ny saina zany hoe mbola mahajoro ihany ave nefa zany efa atao mbola mahajoro ihany ave nefa zany ny zavatra efa tsy maintsy hiaretako. Dia aoka mba ho amin'izany sika. Tsy takatry ny saina mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ny fanenjehana na fahoriana hiaretatsika io fa mahajoro foana sika. Aoka hitraka amin'ny fahatokiana ny fitondran'Andriamanitra sika rehefa tojo fahoriana. Inona fahoriana midona dia tsaroa foana ny farany. Ohatry ny asan'ny apôstôly tsy ny fisakanana no tompony teny farany fa ny fahafahana malalaka hitory. Tsy ny fahoriana na ny fiaretana ho fanenjehana fa ny fanjakan'Andriamanitra. Matoki ny fitondran'Andriamanitra rehefa tojo fahoriana. Aoka tsy halangalana amin'ny asa fitoriana sy ny fiainan'ny fiangonana sika fa izany dia mariky ny mahafiangonana antsika. Ao zany rehefa tena miaina ny soratra masina sika dia tsy isika mahafantatra tsara ny soratra masina ny teny hoe izany ny ataon'ny anako ny ataon'ny pastera ozy nareo ozy pastera nefa tsika izao no nanapaka an'io. Zany nataon'ny pastera nefa nataonareo atsangano ny tanana ao amin'ny birao dia efa faresen-dahatra. Mety tsy hevitry pastera koa reny fa mba sosokevitry ny birao anankiray dia nylanian'ny birao dia nentina eo amin'ny mpievitra raha dia nakany amin'ny mpandray ka tsisy hevitry pastera mihitsy hitondrana n'ity fiangonana ity fa hevitry ny mpitondra fivavahana sy ny fiangonana loolona hoy izy fiara-miasan'ny mpitandrina sy ny laika. Ny apôstôly dia nanendry loolona. Izay. Raha mbola ozinareo hoe toriteny ngahy ny hevitry pastera fa hevitr'Andriamanitra ny ampitainy. Azonareo ve? Be isory eo amin'ny vavanareo mihitsy zany ozy pastera. Aza tia pastera iny tsisy dia tia pastera. Aza mialangalana amin'ny asa-piangonana sy ny fiainan'ny fiangonana. Mba manatrea katoka. Manaraka aoka ho fiainan'ny fiangonana, ny fiombonana sy ny fahaizana miara-monina ary ny fampizarana. Io ny fampiarana ny andiny ny fahafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo. Nisy zavatra tsapanao ve nataon'Andriamanitra tamin'ny alalanao amin'ny fitoriana ny filazantsara. Nakary izay dia izao ny zavatra nitranga efa zatra n'izany sika. Dia mahaiza miombona toy ny mpianakavy zatra n'izany koa isika eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fa maika moa atia tanàna fa tsy rehefa hitory filazantsara ihany dia any no miombona fa atia tanàna fa manomboka ato ny fiombonana. Ity ny tranobe atsika, ity ny tranobe atsika, manomboka ato ny fiombonana dia asehontsika amin'ny fitoriana ny filazantsara. Manaraka inona koa ny fampiarana. Ataovy zava-dehibe ny toriteny sy ny fampianarana fa ireny ny mampiorina ny finoana ao anatintsika. Tena raha mbola misy koa fotoana ahafahanao mandre toriteny, mandray fampianarana dia ataovy zany mba hiorina bebe kokoa amin'ny finoany ianao. Inona ary mahasamy hafa ny toriteny sy ny fampianarana? Zany ve? Zany ve? Za zany ny endrandra ny mpanao sefala mihitsy amalin'izy io. Ny toriteny dia milaza ny Kristy mpamonjy mitaona ny olona hibebaka handray ny famonjena ao amin'ny Kristy.
zay ny toriteny. Ny fampianarana dia fampitomboana ohatra zao ataontsika zao. Ny fampianarana dia ianao mampianatra ohatran'ny Paoly hoe mampianatra momba ny hoe tsy famorana fa Jesosy dia ampy. Ny fampianarana dia fampitomboana ny olona hoe aoka tsy atao reto na tsy atao reto. Fampianarana zany dia fampitomboana ny olona amin'ny finoana fampiorenana fizarana soratra masina. Tsy hoe ny andiny soratra masina raisana hoe ny tenin'i Jesosy mihitsy mitoriana fa ilay filazana mihitsy hoe Jesosy Kristy mpamonjy mibeba raiso ny famonjena. Zay tsy maintsy hita ao anatin'ny toriteny. Fa mety ho fampianarana koa io fampitomboana sy fampiorenana antsika amin'ilay finoana efa noraisintsika tao amin'ny Jesosy. Dia izay ilay izy. Tokony ho fantatsika koza. Ny aty anatin'ny fiangonana dia mety hifandimby eo amin'ny pilipitra ny toriteny sy ny fampianarana. Any amin'ny fitoriana ny filazantsara dia inona ny tena hany? Toriteny ny tena hany. Jesosy Kristy mpamonjy mibeba raiso ny famonjena. Fa aty amin'ny fiangonana any amin'ny sampana indrindraindrindra dia fampianarana ny tena any amin'ireny sehatra ireny. Ny manaraka sady mamarana dia ny hoe aoka mba ataontsika ho zava-dehibe ny fanokanana fotoana hitoriana ny filazantsara, hizarana koa izay zavatra efa nataon'Andriamanitra tao anatin'izany fitoriana ny filazantsara zany. Mba isan'izay anakolazaina zany ianao tamin'ny fitoriana ny filazantsara hoe raha nakary izahay nanao tafika masina dia izao ny zavatra nitranga. Raha nakary izahay nanao 10 misionera dia izao ny zavatra niseho tany. Aoka ianao mba anakolazaina amin'izany raha nontanianao mba lazao hoe ny momba ny asa fitoriana nataonao, 4 kilometatra ny vitanao. Mba lazao hoe ny asa fitoriana nataonao, taiza dia inona ny zavatra nitranga. Tsy maintsy anakolazaina momba izany raha tena kristianina marina. Fa tsy hoe zao tsy manakambary zao badilahan'Andriamanitra zao, tsisy badilahan'Andriamanitra zany. Dikan'izany mba ho tsy maintsy efa nandeha nitory ny filazantsara na dia 2 kilometatra ihany azysika. Etsiny dia efa tsy miandry 2 kilometatra fa etsy apitetsy. Dia efa misy miandry ny fiangonana. Eny ary havana. Hatreo ilay fiarahantsika mandinika soratra masina tamin'izao zoma zao. Ny tompony hanampy antsika hitehirizana ny teny izay nozaraina. Ndeha hivavaka isika. Tompo ho faly izay satria mbola nomena ho anjara indray tamin'ny fandiniana ny soratra masina. Ampitombo hiatrany ny finoanay. Efa miorina izahay fa mbola te hiorina dia ampahareto amin'izao fandarana fiarahamandinika soratra masina izao. Ampahirezo izahay mba avatra hiaritra fanenjehana ary tsy hiala amin'izay efa nanekena ianao. Ilofo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Fantatray fa tsy ny fisakatsakana ny fanenjehana ny tompony teny farany fa ny fahafahan'ny filazantsaranao. Ho andrehetra ny filazantsara dia omeo hery izahay mba hikeliaina hitory ny filazantsara tsy hifidy tany hanorenana ny filazantsaranao fa amin'ny toerana rehetra, amin'ny sokajin'olona rehetra dia hanana fahavononana izahay na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tononay eo ambany tanam-pahasoavanao ny fiainanay, ara-panahy mba hitombonay amin'ny fanoloran-tena, hananay fahavononana bebe koa amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fahasalamanay, ny fandaharam-potoananay amin'ity tontolo andro ity, dia ho fijoroana vavolombelonao tokoa ireny. Mangataka aminao mba hijery ny firenenay araka ny haben'ny fahasoavanao, ka hanangana azy na dia efa miroso lalina amin'ny fahantrahana azy ny firenenay ankehitriny. Fantatray fa hainao ny manangana ny maty, hainao ny mamerina ny herin'ny firenenay mihoatra anao amin'ny tany aloha.
dia mivavaka izay ho an'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity ireo asa rehetra izay natolotra ao ny fiainan'ny fiangonana kapobeny izay tsy miafina aminao mivavaka izay ho an'ny sondamparitany Antananarivo andrefana ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga ao aminy tsy adoroinay koa ny mametraka eo am-pelantananao ny synode FJKM tarihan'ny braopy andraikitra foibe sy ireo mpanatanteraka samihafa tompo amin'izay manery ny fonay fantatrao ny masoanay atambatra ny vavaka amin'ny mpianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany erokay tahaka ny namelanay izay meroka taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.